Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy tonga soto anatin'ny fandarana Mi-Kolo Hevitra amin'ity zoma hariva ity hety-piadoana manasantsika mpanajana hanaraka izany hatramin'ny farany toetra raha-pirenena ny politika aloha no malaza amin'izao fotoana izao mazava ho azy maro ny fampitanina izay mipetraka amin'ny olo-pirenena tsirairay avy ny amin'ny hoe hanao ahoana ny ho avy ny Madagascar isan'ny trangana namarika ny tontolo politika ny fitondrana ny fandimby fa ny fiainan'ny-ponina amin'ny andavanandro ihany koa ny resaka maro samihafa ny zava-misy maro samihafa mahakasika ny hoe ny mpitondra rehetra ny fandimby teto dia saika ny aina tao anatin'ny halatra na ny fangalana na mivantana na akolaka ny fananam-bahoaka izany izay no loahevitra hoentitsika anaovana fanady adina manokana iresana ato anatin'ny adihevitra amin'ity hariva ity iresana ny zava-misy fa indrindra ihany koa hitondrana ny vahaolana noho izany ary araka ny mahazatra antsika ato anatin'ny fandarana dia manambahiny isika amin'ity hariva ity avy ato amin'ny ankaviako ato Andriamatora mila arson Andrea Peno mpampianatra mpandalina sy mpikaroka momba ny toekarena tonga soa eto mifandarana Mikolo Hevitra tompoko. Miarabanao Yanikaja dia miarahaba ny mpanaraka ny fandarana Mikolo Hevitra eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV ihany. Vahintsika manaraka ihany koa amin'ity hariva ity Andriamatora Andriana Antoine Jona flou national ny crème na ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar. Miarahaba tompoko. Miarabanao Andriamatora Yanikaja ary miarahaba ny mpijery ny Kolo TV sy ny radio Kolo TV. Mazava ho azy zany fa iba-toerana kely ny resaka fiarikarena sy ny resaka toekarena raha vao miresaka n'izay halatra izay isika amin'ny ankapobeny ny vahintsika fahatelo Andriamatora Janot Randrianay Voarivony ingénieur ny génie civil solombavambahoaka ny Madagascar teo aloha ihany koa miarahaba tompoko. Miarahaba anao Andriamatora Yanikaja ary manolotra ny arahaba ny vahoaka sy ny mpanjifa ny Kolo Hevitra. Enary tompoko lasy tompoko vavy izy telo mirahalahy reto no vahintsika ato anatin'ny fandarana misaotra anareo nanaiky nasaina tato anatin'ny fandarana avy atrantsika dia hiditra amin'ny adihevitra rehefa avy eo ny hoe ohatra ny ahoana ny endrika ny sehoana izay halatra teto amin'ny firenena izay inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary inona ny vahaolana hoentitsika mba hananana firenena vanona izany ho an'ny taranaka fitaizana ihany koa ny eto anivon'ny Mi-Kolo Hevitra ato anatin'ny adihevitra fa mialohan'izany aloha ndao arahantsika ny hevitry ny olo-pirenena rehetra teny na mitaniana ny sosokevitra izy ireo na ny hevitra izy ireo manodidina an'izay loha hevitra izay. Endriky ny tanàna aloha ny kara vaovao manana faizana farafaratsiny jeriny lafiny rehetrarehetra izy namatsika Le zavatra tokony ataon'ny mpano politika zany dia tokony hoe mangarahara mba tsy hisian'ny gaboraraka eto an-tanàny. Zay zany tokony hoe mba tian'ny vahoaka alina zany mangarahara. Fa tsisy mihitsy le mangarahara eto amin'ny tanàna dia tsy hivoaka mihitsy le izy. Zany dia tsotra izy zany natao hiasa ho an'ny vahoaka aloha raha izay. Dia tokony hanao zavatra hitohaka any amin'ny vahoaka foana izy zany. Hitady vahaolana izy hatsaran'ny vahoaka. Inandray natao amin'ny vahoaka ny volam-bahoaka nge tsy tokony hohaniny mahavoasazy raha hohaniny. Ireo mpanao politika ireo koa zany tokony heritreritra hoe tsy fananany eny eo io fananam-panjakana io fa han'ny vahoaka fa solo tena amin'ny vahoaka amin'ny fidin'ny vahoaka nametrahan'ny vahoaka fitokisana teo fotsiny izy dia tokony mba izay fitokisana izay no havaliny amin'ny vahoaka zany. Mora ihany anie izay sady tsotra ny valiny tokony atao manao fahamarinana sady mitana ny teniny izay nomena ny vahoaka satria indraindray ilay olona rehefa milany eo izy tsy tazominy izay tena voaka ny tamin'ny voalohany fa mivadika izy. Tokony apetraka fotsiny ny fanjakana tsara tantana ary izy koa ny firenena milamina zany mba hampisy an'izay hoe ao anatin'ny filaminana tanteraka ny vahoaka mba hiaina ny filaminana ihany koa. Ary rehefa mipetraka tsara tantana zany le resaka fanjakana io mino zany fa mba hanana filaminana ny vahoaka hiaina ao anatin'ny tena hoe tsy tebotebotsony zany ary rehefa misy ny firenena vanina mba milamina daholo zany ny zavatra rehetrarehetra fa mino fa tsy isy tsony zay resaka finanana ny resaka hoe arem-bahoaka zay fa hiaina amin'ny tsara tantana amin'izay zany tsika ka io koa zany anisan'ny safidinay sady mamangetaheta ihany koa zany zay eto amin'le amin'ny matanoranay zany dia ilainay le hoe misy firenena vanina eto amin'ny tany sy mifanjakana. Tokony hatrany am-boalohany mihitsy zany dia tokony efa jerena ireo olona hoe tokony ho anatin'ny fanaovana politika io satria ny toekarenantsika eto Madagascar zany zao dia mbola litanao mana marefurefo dia mbola betsaka ireo olona tia vola ka amintsika malagasy mbola sarotrarotra ny eto amin'izay olona hoe
iza tsy tena itelina volam-bahoaka sy itelina hevi-vahoaka ao fa raha ohatra ndray izy mba mihinana nendaka hoe mba manao an'le zay tahitam-bahoaka zany dia tsy maninona fa misy manko mihinana dia tsy miraran'le tahitam-bahoaka fa raha mba miraran'le tahitam-bahoaka zany sady mihinana izy mba natateraka an'le hanim-bahoaka dia mety mba tsy misy le olana fa raha le eto amintsika aloha zany mbola sarotrarotro zay izay ny hevitry ny olom-pirenena na raha antsika teo maro lafo ny hevitra sy ny fanehoan-kevitra sarotsarotra hozy le farany teo eo ny hoe raha ohatra ka mihinana ihany zareo ka mahatsiaro vahoaka ny mpitondra maninona moa zany fa eo mihitsy tsy mihino hoe mbola hoavitra sa tsy hoavitra ny Madagascar hozaraintsika telo ny fandarana ny foe ny ady hevitra ho resantsika aloha hoe ohatra ny ahoana ny endrika isehony hatramin'izay mba ahafahantsika miresaka avy eo ny amin'ny hoe tahaka ny ahoana ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary hitondrantsika vahaolana kosa any amin'ny tapany fahatelo ato anatin'ny fandarana zany hoe alefantsika arak'izay ny ady hevitra atomboko avy hatrany atao amin'ny solombavambahoaka ny Madagascar teo aloha efa teo anivony teny miaram-pirenena mazava ho azy efa mpitondra fanjakana ihany koa ny anaran'izany isan'le voatonona fa mihinana volam-bahoaka ihany koa isana ambaratonga ny eto amin'ny tany sy ny firenena ny mpitondra fanjakana andriamatoa Jeannot randrianay voarovony ya mbola mamerina ny arahaba ho atsika zay manaraka zao fandaharana Mi-Kolo Hevitra izao hoe hoenikaja hoenim-boninahitra anao raha lazay manentana zao ady hevitra izao alatra eto amin'ny firenena ny fahatsapana zany dia le vokany aloha zao iarahantsika mahita zao tena hoe ao anatin'ny fahantrana lalina le firenena misy atsika nateraky ny alatra nateraky ny tsy fahaiza mitantana ny tsy fisian'ny fahamarinana eto amin'ny tany sy ny fanjakana mety anometsiny avy hatrany angamba n'izay efa nitondra ho azy ao fa tao anatin'ny fitondrana solombavambahoaka membre ny congrès ny tetezamita ny aina tao anatin'izany hoe tontolo politika zany le voaresaka teo moa dia izahay mpanao politika ny tena voaresaka ao anatin'izay le mangalatra ny volam-bahoaka sy ny fananam-bahoaka zay na zany tsy eo anivon'ny politika ihany no misy an'izay alatra zay fa misy ny eo anivon'ny fandraharana zay asitsika resaka rehefa avy eo satria aka ohatra vitsivitsy eo anivon'ny mpiasa isan'ambaratongany indrindra eo amin'ny sehatra ny ara-panjakana na amin'ny sehatra tsy miankina ary eo anivon'ny olon-tsotra ihany koa satria samy maka zay tandrifiny zany eo amin'izay lafin'ny alatra zay amin'ny lafin'ny politika dia dikany zany le fitantanan-draharaha-panjakana amin'ny ankapobeny no voaresaka le fahantrana avy no manosika ny olona angalatra sa le olona mihitsy ny efa mangalatra mahita ny lehibe ohatra eo anoloany manao an'izay asa fangalarana zay zany fanontaniana mila apetraka daholo ohatra anankiray endrika isehoana alatra anankiray ray fotsiny eo amin'ivon'ny TVA ohatra tsy manome tsinenizaniza fa miresaka nisy tranga teto amin'ny firenena nisy famoronana TVA fictive foronina fotsiny dia avy eo navoaka ny vola dia lasa miliardera tampoka le raha namana alatra zany fanodikodonana volam-panjakana zany fa za manambara aminao fa tsy vitan'le olona rery le bénéficiaire final zany le nahazo tombontsoa farany nandray an'le bolongam-bola zay famoahana an'izay volam-panjakana zay fa tsy maintsy nisy antanatohatra nandehana ny famoahana an'le vola mandra-pahatonga an'le izy tafavoaka 18 milliards raha ny fitadidiko azy raha iny voatsiela na tonga ny fitokonana teo anivon'ny ministèren'ny finance amin'ny ankapobeny sy ny direction ny trésor public lay tentative fikasana hamoaka vola asa 80 milliards izy zay ariary sa FMG matoa mafy be ohatran'iny le réaction teo amin'izay verina hoe ady ifanaovana amin'ny fomba maloto tahaka an'izany dia ngeza be lay hery nanosika natongavana tamin'ny filazana fa nisy fikasana amoaka volam-panjakana amin'ny tsirariny
ary matony nisy zany zavatra zany de heverina efa nahazatra misy système zany misy efa zavatra nahazatra teo aloha zay naombiazany zay olona nanao an'izany sy ny mbola fikasana hanoy an'izany raha pitso rafaka pitso raha tsy resaka fa tsin'ireo teboka anakireo raha volam-panjakana zany no resahana etenivon'ny assemblée nationale ohatra reny ny rahantsika nahita reny ahoana moa eo amin'ny anao régime parlementaire ndray zao tsika semi parlementaire semi présidentiel tamin'ny raiky amin'ny 1999 dia nametraka atsika régime parlementaire ny député zany nametraka premier ministre nanomboka teo satria ny prime ministre tamin'izany tsy nanana fa-tsy izy rery ihany ny lany tao anivon'ny assemblée nationale nefa izy ny lany ho premier ministre lany ny solombavambahoaka zany eo zany de fa hitanao hoe nisy endrika na zavatra samihafa na tonga n'ilay solombavambahoaka ny fidy de ny takalon'izay teo no nazahoana nanome 4-4 na tonga le motivation samihafa misy resabola be miainga any am'izao resantsika zay raha misy fotoana kely rehefa avy eo satria iainantsika le izy nandritry ny fifidianana iny dia rehefa tsy nety tamin'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana zany io le régime parlementaire satria tokony ho izy nanendry de nisy hetsika koa tao anatin'izay hetsika rahabola indrindraindrindra nanjerana n'io le nanaovana motion de censure de nianjery iny de misy fizaram-bola reny hitapoko hitam-pirenena tao anatin'le sady kolokolo izy avy taiza raha le vola avy taiza reny vola nyzaraina samihafa reny avy taiza ny vola zay zaraina tao anatin'ny fifidianana premier tour sy deuxième tour misy am'izao fotoana zao reo de zay zany ahitanao zay ny andaniny etsekilany le vahoaka mijaly fadiranovana dikan'izay misy fifandanjana tsy araka ny tokony ho izy ao endrika isehoana alatra eto amin'ny firenena zay raha eo am'sehetry ny fitatana mbola mpanjakana mitovy hevitra am'izay ve nareo eo anivon'ny crème Andreo Matofilo ya misaotra betsaka anao Andreo Matoenikadra mamemy fitenenana raha malala ny zava-misy ny fiainatsika eto Madagascar fa nanomboka tamin'ny république voalohany anisan'izao alatra izao de mipetraka ny fanontaniana hoe 10 taona mahery efatra amin'ny 10 taona memafy le alatra zay ataon'ny mpitondra satria mpitondra ozy fa tsy mpanao politika ihany fa mpitondra mihitsy tao amin'ny fitantanana hatramin'ny mpanao politika de minjera aty amin'ny vahoaka koa misy koa ny mangalatra de eo zany le izy hoe de tena atsika ve de tena vahoaka voozina raha jerentsika ny sotoavana malagasy hoe tainombo mivady ka tsisy mikitika taloha aizy zany am'izao fotoana zao ny aina-pilatananao ary ny finday aina-pilatananao sy tombon-dralahy fotsiny am'izao fotoana zao dikan'izany de memafy mihitsy le alatra ary tena memahazovahana le fakapanahy inona mahatonga an'izany mahantra le vahoaka zay zany amin'ny fijeriko azy tena mahantra le vahoaka ary de za hoe tsy maintsy io novay tsy maintsy sitraniny mpitondra sy ny mpanao politika am'izao fotoana zao nisy ale endrika isehoan'le alatra teo lazainy ny solombavambahoaka ny Madagascar teo aloha teo hoe amin'ny ambaratonga rehetra izy io nareo anivon'ny cercle de réflexion des économistes eto Madagascar ahoana ny fomba fijerinareo an'izay mpandrarahara toe-karena ny mpanao politika ny mpandraraha tsotra ny mpandraraha madinika ny olo-tsotra ny isa tokantrano voafoaka daholy tena voafoaka daholy ary zay zany zay mahatonga anay hoe anisany sakana ho an'ny fampanotrona ny toe-karena zay toe-tsaina tsika gasy angalatra zay sy tekely sasa moa de efa ty be ajerevitsika fotsiny eny eo amin'ny resaka marché public zavatra tena tsy tapesipesena mihitsy zany atao hoe marché public zany amin'ny resaka octroiana marché misy tena cercle fa cercle de réflexion koa fa cercle angeda be mihitsy vao tafiditra am'zany marché public zany ianao de ny olona teo aloha foana mahazo ny olona avy ty arina raha vao tsy metsiketsika de tsy mahazo dikan'izany tena fa tandravady kototra mihitsy zany le alatra hatram'izay ka hatram'izao
zao moa zany de efa tena tsy tapisipesena atro. Andriamato raha mily arson andre ampeno mpampianatra mpikaroka ihany ko momba ny toe-karena niendrika isehony io alatra eo am'izao fotoana izao mba afahantsika miresaka vahaolana rehefa avy eo. Saotranao enikajy am'izay fanontaniana izay raha jerentsika mampampianatra azy zany no manomboako ny resaka hoe alatra dia mipetraka avantany fa maninona no mangalatra ny olona anankiray. Mangalatra ny olona anankiray satria misy zavatra iriny eo, misy fanirina miseho aminy tiany ho azo le izy ahoana ny fomba azony an'iny tsy manana fomba maromaro azony an'le zavatra anatanterana ny faniriny ny olona anankiray mety izy afaka miasa dia mahazo vola dia mavidy le zavatra anankiray tadiavany faniriny manateraka ny faniriny zany fa raha ohatra ka tsy manana lay fahafahana miasa izy ahoana ny anatanterana an'le faniriny mangalatra ny ataony. Zay zany amin'ny maha-olombelona tsotra hevitra ny olona tsotra rehetra dia afaka manakatra an'izay hoe azona manatanteraka ny zavatra anankiray iriny dia fomba anankiray azony olona ataony mangalatra zay voararany lalàna dia mangalatra ny olona anankiray zany dia rehefa azo le zavatra iriny androany izy mety hoe zavatra kelikely ny iriny rapitso tsy ampy azy tsony fa ampitombony anankiroa le izy dia ampitombony avoavo hatrany hatrany dia zay le tenentsika teo hoe isanambaratonga zany dia misy foana ny alatra eto amin'ny firenena raha ny alatra resantsika zany dia le hoe ny alatra ny volam-bahoaka sy ny fananam-bahoaka zany mariako mihitsy hoe volam-bahoaka satria ny raha hotenenina hoe volam-panjakana afeza moa volam-panjakana io avy amin'ny vahoaka nge io avy amin'ny vahoaka tsirairay volan'ny olona tsirairay samy manambatra ray zato dia mitambatra lasa tapitrisa miliara iny rehefa avy eo dia rehefa tonga eo amin'izay izy dia lasa mena be miraviravy ilay miliara mena miraviravy ho an'ny mpitantana azy izy any mpitantana azy ny mpitondra fanjakana aloha zany ny mpitantana azy eo ny mpitondra fanjakana izy ny mpitondra fanjakana ny mpanao politika nge ny fidinana ho lasa mpitondra fanjakana fa ireo mpitondra fanjakana ambonindreo zany manana ny mpiasa-panatanteraka azy fa tsy izy mety tsy izy manao azy mivatana na mety mivatana ihany koa fa manana mpiasa-panatanteraka azy izy mpiasa-panjakana isanambaratonga koa zany rehefa mahita ilay mena miraviravy dia hoe zavy dia tsy mba hanana anjara kely amin'io io le teny malagasy hoe volany ihany ve mipaisaokady dia za hijery fotsiny zay zany zavatra mipetraka hatramin'izay zany mipetraka ka hatramin'izao dia eo le voalazany namana teo hoe tsy olona ray zany manao le alatra fananam-bahoaka volam-panjakana na volam-bahoaka amin'ny ankapobeny fa misy ekipa maromaro ekipa goavana mihitsy arany raha efa tena adiaditsika io satria misy ao voalazany teo mpandrarara toe-karena na madinika na salasala na vaventy misy zany ao iny ny mpandrarara toe-karena dia marina tsara fa inona ny antom-pisiny antom-pivelomany amin'ny mampandrarara toe-karena azy tady tombony dia ahoana ny azony tombony amin'ny fomba rehetra anisan'ny anankiray mampitombony tombony azo ny fifanarahana amin'ny mpiasa-panjakana izay manao ny fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena hoe rehefa misy zavatra tsy ara-dalàna ataon'ilay mpandrarah dia miresaka atsy izy amin'ilay mpiasa-panjakana ny fampiresahany eo aloha raha zay ny ambaratonga azony atao dia afaka manatanteraka ilay zavatra tiany atao ilay mpandrarah ara-toe-karena rehefa tsy vita ilay mpiasa-panjakana amin'ny sehatra ambanimbany izy dia miakatra amin'ny sehatra ambonimbony dia rehefa tsy vita amin'ilay mpiasa-panjakana izy dia miakatra mpitondra fanjakana amin'izay dia miditra tsehatra amin'ny mpanao politika amin'izay fotoana izay manao ny tsindry-bokotra ho sisitsika avy any ambony ihany dia mingeza ilay sehatry ny alatra amin'izay fotoana izay dia hitantsika amin'izay fa misy na mifakalalana tsy mifakalala ireo olon'ireo misy fifandraisany foana zany zavatra zay dia io raha ara-tantara teto amintsika zany nandeha tsy kelikely ohatran'izay io dia rehefa ny lehibe le gâteau zaraina dia miditra miazakazaka amin'izay ny mpandrarara toe-karena eto amin'izao tontolo izao amin'ny ankapobeny ny mpandrarara toe-karena tsy dia nazoto loatra hiditra mivantana amin'ny fitondrana mpanjakana tsy niditra ny politika mivantana zany izy fa nanoana ny mpanao politika tato ambadika hiaro ny tombotsoany zay le fampitomboana ny tombotsoany zay ny asan'ny mpandrarara toe-karena zany amin'ny ankapobeny manoana an'iny dia teto amintsika araha-mony seho ny hevitra tamin'ny fotoana ny edina amin'io alatra fananam-panjakana io hoe andao olona manan-karena no fidina mpitondra dia amin'izay tsy mangalatra tsony dia efa hitantsika ny vokany fa hoe ilay vola mpanjakana izay hita dia ohatran'ny ranotsira arakaraky ny sotroana azy ny mampanetahitanao ka raha manan-karena tokoa no fidina foana ve le izy teto zavatra misy dia zao rehefa miady fitondrana ilay mpandrarara toe-karena zavatra tsy maintsy ataony dia ahoana ny arovako ny fananako efa misy teo aloha dia rehefa azoko le fitondrana ahoana ny ampitomboko an'io fananako indray
lalàna ara-boajanahary zany ho an'ny mpandrara-toe-karena tsy tsika no andravan'izany naturel zay ny lalàna ny fiarina ka fiarina tsy maintsy mampitombo anao ny zavatra nananao fa rehefa tsy mahay mampitombo anao dia miena zavatra nananao. Ny zava-misy teto amin'ny tany sy ny firenena hatramin'izay raha ny rafi-pitondrana ny fandimby a da dia tsara na mbola mpianatra zany tena ny miraloratsiraka tamin'ny fotoana nanalany vahoaka azy teo a mangorona ny harem-pirenena mangalatra. Niditra ihany koa ny professeur Zafelbert moa izany tsy nahavita mandaa anankiray fa le niresahanao teo ny kata amin'ny raiky amby sivifolo, roa amby sivifolo, telo amby sivifolo sy ny toyany a. Niditra indray koa ny filoham-pirenena, ny filoha Marc Ravalomanana, ny fangaro tamin'ny volany manokana, ny volam-panjakana, hoy ny maro. Fa amin'izao fotoana izao tonga ny teteza mita nantenain'ny maro ihany koa fa noheverina fa hanova zavatra mbola voapanga indray koa fa nanao betsaka noho ny teo aloha hatramin'izay. Tsy niova mihitsy ve zany le comportement teto a raha tonga dia vataniko le fanontaniana Andriamantosolomambao. Ny fandiniana nytony endri-javatra tony anisan'ny nahasarika teo amin'ny izay fanentanana zany hoe ndao fanovotsika dia tena hoe hanova tapa-kevitra mihitsy lazaina ny programme samihafa fa rehefa arakaraka ny fandehanan'ny fotoana dia hitanao hoe tsy miovotsika na miova fa miova amin'izay le nilazantsika azy teo zay hoe memitotongana ary zao irantsika miatrika zao ny fiatraikany lay halatra eto amin'ny firenena eo amin'ny valalabeamandry. Ny taremarika zay eo am-pelatanana raha 7,7 78% le taux de pauvreté teo aloha dia voatsela navoaka ny banque mondiale dia 2,9 amin'ny olona zato zany 2,9 amin'ireo mahantra ary tsy le hoe mahantra mbola tokony faritanao koa hoe ohatrany ahoana ty fa ty zany dia tena le tena any ambanin'ny seuil de pauvreté mihitsiny no ilazantsika n'izay le fahantrana zay. Tsy fantatro moa hoe mbola mipetraka ve le 2,000 isan'andro le $2 na $4 zay faritan'ny tontolo be mamaritra an'izay zany eo amin'ny hoe raha latsak'io dia klasy anao mahantra ny olona fa tena ny situation amin'izao fotoana zany dia tena hoe ny akamaroan'ny olona tsisy tsony le hoe klasy anankitelo hoe mahantra dia antonontonony dia zao fa na anao ao anatin'le 9 isan-jato ambiny dia manana fiainana metimety zany sy ny mety fa na ianao tonga dia mitotona ao anatin'le 2,9 le 2,9 mihoatra amin'le 100 zany dia tena hoe fitetaka ianao zay. Ny tiana ho atsogadina ao anatin'izay eo amin'le fanontaniana dia tsotra hoe rafitra le izy système ohatrany hoe molina zany ianao rehefa na inona lay toetra ara-moraly sy ara-panahy ananana miditra ao anatina fitondram-panjakana anankiray laony ianao mijoro amin'iny toe-panahy anananao iny rehefa mandalo amin'ireo le fisedrana le rafitra le molina zay hidiranao ao hijoronao amin'le toetra ara-panahy le fahamarinana zay nasongadiny lay mpijerentsika teo zay zany ka eo am-panombohana le mpitondra dia tena hoe mivoady manao serment manao investiture zay mihitsy ary io tsy mpitondra ihany fa na mpitsara io na mpitandro filaminana io na mpiandro fonjy eo manao an'iny serment iny ary iny tena zava-doza amiko mba tsy siny ozina satria hoany amin'le ozina ho an'le firenena fa raha ho an'le tompony manao azy moa isafidiny iny fa ho an'le firenena ny atraikany iny ny mpitsabo manao an'izay koa tena anao anatanteraka ny asany amin'ny mpamarinana ary tsinjony marary tena hoe zay marary andrianina fa rehefa mandeha le izy miainao anatin'le système ianao dia hovain'le système amiandalo na renao misy fotoana tsy tsaronao koa rehefa fa miova ianao raha ny miova miatsara moa arabasoa arabatsara fa izao ny fiatraikany zao système zany le izy fa nazanaty zany famatotra le rafitra sy le mahainao anao eo amin'izay fijoroana tsika zao miresaka hoe na 10 taona lasa ohatra zay tsika tao anatin'izao toetra raha zao mimahantra tsika mpitondra amin'ny fandimbo ianao teo mandra-pahatongan'izao dia zao foana tsika dia isy mpitondra indray zany zao voafidy rapitso raha afaka pitso nampanantena zavatra be dehibe izy nandritry ny propagandiny satria te ho lany izy ianareo mpanao gazety mitahiry horonan-tsary horonan-peo
fa ianareo koa amin'ny fotoana zay tokony ampatsahivanareo an'ireny tratrana pression tsindry samihafa ianareo ao anatin'ilay izy mba tsy hiteny mba tsy hametraka an'izay arorika zay dikany malalaka gaboraraka lay fitantanana manao zay tiany atao ny mpitondra tsisy tsony zany le arorika ao anatin'ilay izy ka ny tia natongavana zany de inona ny mahatonga an'izay de le manaonao manan-karena olomanga atao le nao ve mieritreritra ny ministra atao anatin'ny gouvernement atsiranana mandra-pahatonga n'izay ministra am'izao andro iainantsika zao tsy ireo daholo ny CV fa tena mahay zany toraka salut fa mahantra olomarina fitazonanao anatin'ny fahamarinana iny efa de zay mpalazaina zay hoe raha tsy le rafitra mihitsy koa no miaraka miova ao anatin'le izy de tsy possible eritrereto ohatra 4 milliards ohatra zany zao no fond de propagande lanitsika teo manombatombantsika any amin'ny 300 milliards ano any 400 500 vola avitaiza ny tany amin'ny circonscription zao voalatsahako solomabamboaka voankana 6 milliards manodidina 6 milliards ny lanina candidat le lany am'izao fotoana amina circonscription anankiray solomabambahoaka eo hélico mandritry ny 10 jours 12 jours fizarana vola isaky ny commune isaky ny fikambanana isaky ny rafitra rehetra za moa tsy nitory fa tsy zavatra efa mandeha io système io ya système io ka rovina ahoana ny fomba rehefa tonga am'le toerana ianao tsy maintsy averinao ny vola aiza no amerenanao io tompoko tsy maintsy averinao io ianao de redevable am'le olona zay nanome volanao ianao tsy manana an'izany vola zany de tsy maintsy averinao io rehefa tonga amin'ny fitondram-panjakana ianao omeko fitenenana ny filohan'ny crème pahay toekarena tiako valinao zay fanontaniana zay hoe ahoana tokoa moa zany fomba miarena an'ireny candidat ireny an'ireny vola ireny raha ny rafitra toekarena misy eo anivon'ny hoe amin'ny maha olomba fidy azy sy le zavatra ataony ny asany karamany ve mety averina an'ireny vola ireny sa lasany amin'ny alatra indray izy aveo mamerina an'le vola de tsy maintsy miverina ny teo aloha foana satria raha jerentsika ny tenin'ny ny ranay varivony Andrea ranay varivony dia vola be ny tombaka atao anatin'le commune ray zany zay nisy azy io nefa tsy mitobatobaka fotsiny fa tsy maintsy misy fiandohan'le vola ary hatram'izay efa milatsaka ianao hofidiana na maire io na bentanana io na solombavam-boaka io na filoham-pirenena na sénateur tsy maintsy misy le hoe sponsor izy ny fitenenana kanefa io tsy maintsy misy tambiny hoe inona ny dikany aiza ny solony ity dikan'izany zay olona avy ofidy eo tsy maintsy amerina an'le vola de aiza ary le amerina ny vola tsy maintsy mitady lalana ao anatin'ny alatra ny tena aingana indrindra fanodikodinana volam-bahoaka ny tena aingana indrindra de eo zany miverina hoe io za hoe anaky ny tantara teo hoe tam'ty tetezamita ty tantara kely fotsiny ataoko hoe tam'ty tetezamita zay 7 no forina ny crème cercle de réflexion des économistes de Madagascar hita nefa tena oenjana ny lalao de nitsangana zay pahay toekarena hoe andao ho ampina no mitetezamita satria amin'ny toekarena resam-pirenena dia zao tetezamita no anamboarana rafitra tsara kokoa andeha amin'ny fitondrana stable manaraka efa avy eo raha jerentsika tsara fa tsika malagasy isaky miakatra le toekarena tamin'ny 2001 raikitra ny vom tonga de miplonge de ary ambany be ry de misy reprise neve eo sotran'andriamanitra moa tamin'ny teo aloha 2001 2002 ny crise 2003 2004 niakatra le reprise ty zany hitanay tamin'ny 2009 ndeo ampina arzala satria niakatra be ny toekarenantsika tamin'ny 2008 2009 ary ny vola tahiritsika tao amin'ny banque centrale ary amina million d'euros sy dollar tao amin'ny banque centrale atao dikan'izany ty nanosanosana mihitsy zany ny tetezamita nanao an'izay fantatsika nefa fa amin'ny toekarena lalàna ny amin'ny resaka fitanam-bola de ny production na ny famokarana azo androany afaka rotaona vo hita hoe ty mivokatra
de ozy zay hoe raha voaharitra mihoatra ndro taony ty tetezamita ty ty krizy ty deograviny de efa nanao alarme zay tamin'ny mpitondra hoe tandremo fa alarme fa tandremo fa azo atao lavitra be loatra le krizy de nefa moa zany de nitofoana de ozy zay hoe tena hitatsika daholo ny zava-misy sy ny vokatra fa tena potika le fireneny potika le fireneny. Ny fanontaniana no izako amin'izay zany de hoe le finiavana na fitiavana angalatra ve zany tsy fahafahamanoatra noho ny zava-misy ny nampihitatra le tetezamita pikaroka momba ny toe-karena ianao aleo avadiko aminao le fanontaniana. Io de toy an'le fanazavako toy ihany hoe eto zany de tsy ny mpandrarahara toe-karena ntsony no te ahazo tombombarotra betsaka kokoa noho ny efa azony teo aloha satria mitady tombombarotra ihany koa zany mpanao politika rehefa nanongana fanjakana mba anisany mpanoa mialatsiny tsy teteny mivantana le fomba fampiasan'le mpanao politika zany hoe mpanonga-panjakana fa anisany nanoana ny tolom-bahoaka tamin'ny fanesorana mpitondra teo aloha ny mpandraraha toko hoe vitsivitsy maromaro izay tsy nahita lalako mba naitsony amin'ny fiarina zay nataony tamin'ny fitondrana teo aloha satria misy zany ny atao hoe lalana ho amin'ny tendance de monopole tamin'ny fitondrana teo aloha zany dia tsy mahita rirany amin'izay ny mpandraraha madinidinika rehetra dia nanoana zay olona afaka anongana n'le mpitondra teo dia afa tonga amin'ny fitondrana amin'izay ireo olona ireo sy ilay mpandraraha madinidinika rehetra tato zany dia ireo mpandrarahara teo karena reo mahay formule économique tsara hoe ny fiodinany vola no anisan'ny facteur anankiray mampitombaingana ny arena. Ilay fotoana ipetrahany amin'ny fitondrana fantatra fa voafetra ihany roa taona namerana azy tamin'ny voalohany dia hita fa mbola tsy ampy dia mbola nampitombona zany nampitombona 3 taona 4 taona feno 5 taona tsika zao ifarana ihany ilay fitondrana napetraka tamin'izay endrika zay zany dia io ny nararotiny zay mpandrarahara teo karena tafiditra tao anatiny sy mipanoana azy tsy niditra ao anatiny fa ety ivelany dia ny mpiasa mpanatanteraka koa mba manararotra koa hoe mbola tsy tisy ohatrany tiry zala fa atao viaingana fa tinge tetezamita ihany efa rehefa tonga ny ara-dalàna rehefa avy eo tsy fantatra zay avoakany dia le ara-dalàna moa iny mbola asiko tsindrim-peo anankiray rehefa avy eo satria teo karena sy lalàna miaraka ireo no mahatonga anaty hoe fitantanam-bola teo karena fiezina araky ny lalàna dia ilay mpampiatra lalàna eto amintsika mpanao lalàna mpampiatra lalàna manahoana koa ny fomba fampiarany an'le lalàna ara-pahamarinana ve sa mbola misy zavatra hafa ankoatran'izay ihany koa ngambany tsy izany no hamoaka ny taremarika fa vao tamin'ny farany taona teo namoaka momban'izay hoe hiara-ny kolokolo be indrindra ihany koa ny ao amin'ny sehatry ny fanaovana fampiarana lalàna sy ny mpanao lalàna ny mpitany filaminana zany mpampiatra lalàna sy ny mpanao lalàna ny ao amin'ny fitsarana ny ao amin'ny mpanao lalàna ny ao amin'ny tsimbazaza dia ny mpampiatra lalàna ihany koa ny ao amin'ny fitsarana dia ahitana kolokolo anisan'ny be indrindra dia hitatsika amin'izay fa ohatra ny tsy misakana lay olana momba ny fangalarana ny fananam-panjakana fananam-bahoaka teo zany ny zavatra misy fa ohatra ny voamaika hoe mandambilambo an'ireo indray mba hitombo hatrany. Zay ny fanontaniana tiako apetraka amin'ny crème hoe le rafitra tokony novaina ho tsara tao anatin'ny tetezamita ve zany amin'izao hoe volana vitsivitsy ray na roa ifarana ny tetezamita izao raha ohatra ka milamina ny fiainam-pirenena tsy tafapetraka araka ny heverana azy fahitanao azy trotro zay mihitsy satria mba misy sopapa zay sopapa ozy ny fitenenana hoe ty misy rafitra aingankaingana tazomana an'izao arenatsika fiarikarenantsika ambony be zao fa mba tsinjovina ny vodiandro merika dia nanome zay fa dia tena lasany amban'ny dossier moa anatin'ny somain anaty somain izy dia tsy henitsona hatramin'izao noho ny resaka politika matetika tsy misy miaino ny teknisianina malagasy zavatra ny ainana teto zay Andriamatoa Jeannot randrianay voarivony betsaka ny hetsika nataondreo avaram-pianarana tatoato misy an'ilay ny crème misy le inona ty le corps grand corps de l'état ary tena nanao mafy mihitsy ary anisan'ny iderako raha tsy resaka afa-tsy ny teo anivon'ny reo administrateur civil ny synady ohatra fa ao anatin'ny grand corps de l'état reo dia
nampanelako losomafy reo satria rehefa nitsangana le teteza mita araka le lazaina teo dia nisy conférence maromaro au niveau ny région au niveau national sy ny takan'izany ary nanana fotoana betsaka mihitsy nitsika nafahana nampiteny isokajin'olona samihafa ary anisan'izany ny technicien ny grand corps de l'état ny corps des ingénieurs ny corps ny administrateur civil ny mpiasa-panjakana ambony sy ny ka tsy dia marina loatra raha le niainantsika zany ny hoe difotra raha teo aloha nanteo aloha ny problème tahaka namanokana zao za ingénieur technicien ambony zany fa hatrany amboalohany na hatrany an-tsekoly dia efa nametraka hoe ny toerako tsy avelako olona zay tsy mahay na olona napetrapetraka fahatany no dicté ny toerana zay ipetrahako satria manontany namana efa nanino lasa mivelatra ty amin'ny politika alaiko le izy le toerana lafiny politika fa rehefa avy eo dia raisiko le toerana teknika ivelarako ampiarako n'lay fahaizana zay ndratoviko ho an'le firenena dia efa nataon'ireo le grand corps de l'état reo ary tatoato nge fa manomboka mivoaka indray zareo manoloana le crise misy am'izao fotoana zao dia tokony sy ho amporisihako hatrany zany zay ery eo ampelantanany technicianna zay mba tsy hipetrapetraka mba tsy hatoritory ohatra raha mandray conférence nationale tsika zay mivadika référendum fampiresaka moa tamin'ny monsieur André Ampeno teo sy ny crème dia hoe nisy famolavolana document antota taratasy eo amin'ny resaka fanavaozana ny rafitra arabola sy ara-toekarena ary tsy maintsy atao zany ivondrona ny zareo pay toekarena dia tafavoaka reny zavatra reny am'izao fotoana zao nanahoana tafiditra ao anatin'lay fehi-kevitra no tinapaka ave ary nanaovana référendum ave dia natsofoka ao anatina constitution mba tsy hovainy zay mpitondra mifandimby eo intsony fa ty le rafitra ara-toekarena rehefa samy resy lahatra ny manampaizana io no lalana ivoahana any amin'ny constitution ny États-Unis nge mipetraka ao mihitsy ny rafitra ara-toekarena zay mpitondra mifandimby eo dia efa manaraka an'iny tsy mikitika ary tsy mahazo mikitika raha zany tonga dia ampiase fa manino eto amintsika rehefa miongana ny fanjakana dia manorona vaovao koa indray tsy mety foana zay natao teo tokony voavaka tsara zany izy zay tsara tokony raisiny le mandimby zany fa tonga dia miaraka mirodana ny daholo zay rehetra dia manorona vaovao indray mirodana dia manorona vaovao ka fahitako azy efa manomboka maka ny toerana ary reo technicien reo tsy anaiky tsony am'izao fotoana zao hoe manaiky lalaovy ny mpanao politika ametrahany mpanao politika ny tombotsoany sy ny takan'izany ary amporisihako amin'ny maha-technicien zay efa natomboka dia tokony tohizana ka le ny kolikoly araka ny nambaran'ny zokobe André Ampeno teo efa amina miliara indray zao ny resaka be dia be ny technicien zao eny hoe lany député manana toerana ohatra anao zao efa misy hoe 10 tapitrisa ariary mba hampandany premier ministre 10 tapitrisa ariary mba hiaraka amin'ny vondrona zao ny olana zany ny fijeriko ny zava-misy am'izao tsy ampy an'le mpandraraha tsony le tombony araka ny voalaza teo ny ara-ny asa tamin'le mpanao politika dia izy mihitsy no mirotsaka hoe mikisana am'izay nareo fa aka ny toeranay ihany koa zay ao anatin'ny tony zavatra tony ary zay no mahamarobe le vola niodina tamin'le fifidianana tena ny filoham-pirenena indrindraindrindra taty amin'ny setra ny solombavam-bahoaka ohatra anankiray ty omeko satria miresaka mpandraraha tsika eo amin'ny fahazahoana tsenan'asa eo amin'ny tontolon'ny fanaovana fotodrafitrasa zany raha tia azo tsena ianao voalohany ireo tsy maintsy tafiditra anatin'le cercle le sehatra mpinamantsika reo ato amintsika ihany io miodina zany no mpanapa-kevitra ianao no amenany tsena fa tsy maintsy mandalo ato ny dossier tsy maintsy mandalo ato folo isanjato tany amboalohany amin'le folo isanjaton'lay tombambidin'lay tetikasa zany am'izao zany eo fa 20 fa 30 isanjato tonga dia miimpose ary io tsisy tahotra tsisy enatra dia very hoe 30 isanjato no alaina amin'le tetibidy na 40 isanjato ohatrina sisa zany no ambony anaovana an'le asa za tsy maintsy akatombombahitra za mpandraraha aka 10 isanjato asa aka 5 isanjato mifangalana marge bénéficiaire zany ohatrina zany no anaovana an'le asa manao lalana ianao tokony bikosy lay tevenan'lay lalana manao kosa ny anaovako an'io dia sarotsaronako zavatra io tokony 5 taona ny faharetan'ny pont ny durée de vie ana pont anankiray ohatra
tsisy entretien ataoko hoe folo taona de anelanela za zany tokony misy kojakoja samy hafa tsy maintsy atao mandeha nefa ny herintaona tonga de fa hitanao mitritra le lalana miala le tara le goudron eo amboniny satria efa ao anaty cercle chaîne daholo tsika hatramin'ilay mpanaramaso le mpanaramaso zay tokony hijery mbola tsy tapitra akory le roa taona mbola tokony hanaovanao iantoanao an'lay le lalana de fa simba le lalana tsy misy miteny ahako satria samy niaraka nina antsika de ohatra zany be da be ny zavatra misy eo amin'ny firenena volam-bahoaka io vola zay apetraka eo ohatra anankiray vahaolana fa tena miankina amin'ilay finiavana politika n'le mpitondra zay fandimbo rapitsy rafakapitso ametraka rafitra vaovao sy le olombelona vaovao ery vaovao raha ohatra ka ilazana azy ka nisy président tsy fantatra na Yougoslavie ty firenena ty vehivavy lay voafidy ifampidinika tamin'ny banque mondiale CFM izy raha tsy diso ny fitadidiko tany amin'ny taona 5 satria tena feno kolokolo sy alatra manontolo mihitsy teo amin'le firenena ary tao amin'ny ministèran'ny vola sy ny teti-bola no tena nitrangan'ilay kolikoly angera vao no voafenao de voafenao daholo ny io fitantanam-bola mpanjakana anivon'ny ministère samy hafa io de zao ny zavatra napetrany hoe za anao fanadiovana anao fanavaozana ka tao amin'ny cabinet zany raha voalany ako tafapetraka ny premier ministre dia ovaiko daholo ny mpiasa ny finance rehetrarehetra manomboka any amin'ny planton hatrany amin'ny faratampo de nanaovany azy ny era tamin'ny reto mpamatsy vola reto izy tsy fantatra moa reto mpamatsy vola reto na madioko na maloto na ahoana fa ny era tamin'ny banque mondiale sy ny FMI ity le mpitondra vaovao ty hoe hoasoroko daholo reo fa ny anasorako azy tsy tonga de alako am'izao fotsiny fa anomanako préavis de raha vao niditra izy tafapetraka izy tsy niteniteny de na metrahany mpiasa parallèle ohatra hoe planton de nasiny anankiray ao zay zany nangatany zay bolongambola anaovany an'izay fanatanterahana zay fanadiovana zay nametrahany olona miaraka aminazy eo dia teo iny natrindro volana teo volana nianatra saingana be reo olona reo akoatran'izay fa fiomanana efa natao satria fa nisy fiomanana hoe raha planton de ohatry ninona avy nitoetrako ohatry ninona ny fahaizako ny ampelantanana sy ny sisa hatrany amin'ny directeur général samy hafa zany vita ny telo volana de tonga de nakisany reo de préparer le préavis mandeha daholo nareo fa nomaniny daholo hoe raha mitory efa tsisy azo andehanana tso zany fa vaomana tanteraka afaka telo volana zany mpiasa vaovao ray manontolo voadio tanteraka lay chaîne rehetrarehetra tao anatin'ny aingana be ny fiakaran'lay fiarikarenan'le firenena natanjaka nandroso nanan-karena lay voatsinjara radrariny zany ohatra azo raisina fa raha tsy misy volonté politique sy ny détermination fahasahina satria sorony zany satria tsy isy milaza mihitsy ny hoe hofaly reto olona nasorona reto amin'ny tombontso be lehibe zay very teo ampelantanany tsy tokony zay ve ny nataony teteza mity rehefa nresaka vahaolana ihany tsika omeko ny filohan'ny crème ny fitenenana ohatra ny ahoana ny vahaolana eo amin'izay resaka hoe alatra misy eto amin'ny firenena inona ny ahafahana manovana izy io zany raha ohatra ka somary hoe taritsika lavidavitra sy mba zavatra tena azo tsapaitana azo atao ny zavatra oresantsika misaotra betsaka efa nanome vahaolana mihitsy zay tamin'ny 2024 hoe voalohany indrindra aloha atao ny fisarahana ny fitondrana hoe régalien sy ny technicien ministère zany avana anankiroa mihitsy ato ny régalien lesaka lalàna zany de ato ny technicien hoe ministère technique de asiana observateur avy reo zay mitatitra hoe navitany objectif fa tsy navita de misy vice premier ministre avy le régalien sy technicien zao nefa am'izao fotoana zao dia araky ny tenin'ny rahako zany ho teo de hoe tsy maintsy manova zavatra réforme zany aminay de voalohany de toe-tsaina tsika tsy maintsy manova toe-tsaina changement de mentalité fa ninina mbola atao eo na saosy tsara tarena sakafo tsara tarena napetraka eo efa tsy mitovy le toe-tsaina tsy miova ny toe-tsaina tsy lasa mihitsika dikan'izany zany voalohany ABC
dia ny fatahorana n'Andriamanitra. Io zany zavatra voalohany zay efa tany amin'ny razantsika nany voalohany indrindra. Andriamanitra aza loha samangina anjeny fa n'Andriamanitra tapony loha. Zay zany voalohany. Faharoa, ny réforme au niveau ny famille fotsiny, ny fitonanan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Any zany dia efa anisany koa tokony efa kolokoloina satria araka ny tenin'ny lalazanao teo hoe le tany Yougoslavinga tena avy ety amin'ny base namboarina sy ny second. Dikan'izany tena ny tsika zany tokony avy ety amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny, famille. Dia avy eo miakatra avy eo amin'ny resaka au niveau ny fampianarana. Any koa zany tokony asiana civisme sy ny fampianarana tena anisan'ny tovana tanteraka mihitsy satria io no avintsika. Reo kizy mpianatra reo no mpitondra antsika afaka kelikely afaka vitsivitsy. Tsika vao anatin'ny la ligne droite daholo. Zany ve tsy ho sarotra ko ny mpitondra teto amintsika neny efa hatramin'izay ihany reo miverimberindreo ohatran'ny zay zaza kely taty aoriana fa tsy mahita remarquenao mihitsy toujours le olona reo foana satria le aty amin'ny éducation tsy mba nisy préparena le mpianatra hoe aka relève maka relève maka responsabilité. Tsy mba nanao an'izany ny médecine anao ao aminay cercle dia efa androany vao ndresaka zay assemblée générale androany dia mataotra ay zany tsy mita asa tsony zay. Toy zay hoe sahy micréer zavatra manao projet anankiray fa mahita foana isaky ny sa mandray andraikitra le fasahina mandray andraikitra amina toetsaina vaovao. Toy zay hoe zao manana soatsika zany zao hoe inona ny titsika réforme sakao fiovana ve sa tena korotana tanteraka sa fampitena tanteraka. Fatahoran'Andriamanitra sa tena andeha mahafinaritra foana amin'ny anina amin'ny volabe sy za tsy mety zavatry alefa foana miary arena aty atany foana fa tsy mba miary arena ary aiza hoe zany mety ho fahaleovan-tena ny mpitondra eo zany zao raha hiala amin'izay hialatra zay manoloana ny hoe fiaraha-miasa amin'ny any ivelany volan'ny banque mondiale sy ny volan'ny mpandrarara teo karena goavana nanosika azy tamin'ny aloha tonga dia apetrako ato amin'ny ao mihitsy raha filersondra teo mikasika an'izay ngamba dia zavatra nisy teto dia ny fanjakana malagasy nisy ny fandimby dia tsy nametraka teti-bola mazava mihitsy entina hiarovana amin'izay entina anaovana fanaraha-maso araka ny tokony ho izy ny fitantanam-bola mpanjakana fa ireo mpiara-miasa raha amintsika ireo ny banque mondiale sy ny européenne indrindra no nanampy antsika malagasy tamin'ny fametrahana ny rafitra hoentina manao an'izay fanaraha-maso ny fampiasam-bola mpanjakana zay tany amin'ny taona 2006 tany zany izy iarahantsika rehetra mahita ngamba ohatra fanatsarana ny atao hoe cour des comptes izay trano kely ny mampalahelo teo ambody tonelina eo ambody io misy azy tsisy mahafantatra koa iny cour des comptes de Madagascar izay anaraha-maso ny fitantanana ny vola mpanjakana rehetra Madagascar fa nanamboarana trano ray lehibe eo anosy vaovao ngezabe amin'izao fotoana zao anisany anankiray nanampiana zay dia nametrahany ihany koa ny sampandraraha manokana natao anao an'izay tamin'ny fotoana niarahantsika niasa tamin'ny zareo ara-dalàna talohan'ny 2009 zany dia mpamaty vola no namaty vola ny fanaraha-maso fitantanam-bola malagasy tena afaka ny tenako no anisany nitarika an'izay raha zay ho an'ny tombotsoan'ny malagasy ny fampiasana ny vola ao anatin'ny budget de l'État io hoe mba ho voarakaraka ny tokony izy ahitana n'ilay fitantanam-bola tsy mety araka ny tokony izy ohatra exemple anankiray teneniko anareo nahita amin'izany fotsiny hoe ao anatin'ny fitantanam-bola mpanjakana io nge anatin'ny heritaona misy fivezivezen'ny vola tsy araky ny loi de finance miisa 20 anatin'ny taona anankiray 220 mouvement de crédit anatin'ny inona ane d'exercice budgétaire 220 zany ange presque isan'andro ange zany 220 sur 360 jours comme ça journée ouvrable anatin'ny taona raha atao 300 220 sur 300 presque isan'andro ange zany misy vola tsy voasoratra arak'izay izy amin'ny loi de finance ampiasaina any amin'tsy izy inona moa ny atao hoe fanodikodinam-bola mpanjakana tsy zany fampiasana vola tsy arak'izay voasoratra dia nandeha zay zavatra zay tsy nisy fanaraha-maso araky ny tokony izy an'izay fa tenako nitarika an'izay tamin'ny ara-miasa vatana tamin'ny banque mondiale tonga ny 2009 dia lasa tsy anasa ny tenako tsisy ny fanarahana an'izay fitantanam-bola ny araky vola mpanjakana araky ny tokony izy zay tsoro zany tamin'izay fotoana zay 2009 dia ty zavatra anankiray ty vao hitako tao anatin'ny loi de finance vao maly tsy fantatro egnany ny fanazavana momba nyty ny tompona andraikitra ny article 20 anatin'ny loi de finance 2014 dia ohatran'ny entina anadiovana ny fitantanam-bola mpanjakana rehetra nisy taolinany nisy ny loi de règlement farany tamin'ny 2007
ka hatramin'ny 2012 teo zany de ohatrany hoe hodiovina amin'izay article anankiray anaty loi de finances 2014 zay fitantanam-bola mpanjakana rehetra nisy tao de afaka daholo zany zavatra tsy nety rehetra tao zay fahazoko an'io article anankiray io tsy fantatro a no amin'ny anarany fampiavana pirenena malagasy ve de eketsika izay sa ho atsitsika fanapetiana ihany zavatra rehetra tsy nety teo izay mihitsy le izy hoe inona no ovany tao amin'ity firenena ity ny fitantanam-bola sa ny toetsaina sa ny fahantrana sa ny inona marina ny tena ovany tao amin'ity firenena ity ny olona anova venty sa le rafitra politika sy ny fomba fanao politika hatramin'izay mihitsy tsy namena le olona mety hovonika anova ametraka zavatra tsara eto mba hipoitra fa ny eo ihany no famadimadika dia mitohy foana ny zavanisy andriamatozy anao raha andreanay vo tena miaraka miainga roventsika ny tapa-kevitra zay no izy fa zay fatapa-kevitra zay dia ny mpitondra vaovao tena milatsaka ao anatin'ny fotoana mety mihitsy motsika zao azo mpitondra vaovao tsika raha pitso rafaka pitso ny mpitondra vaovao tsy maintsy manao modely mameno lay masontsivana efa voalaza teo hoe ananany reto toetra maharay aman-dreny mahampitondra azy reto ary iarahana mafantatra fa isedra zavatra mamay izy vonona anao sorona ny tenany sy ny ainy satria fa tena latsaka katerena loatra izao toetra raha na ara-politika na ara-toekarena sy ara-tsosialy ara-panahy misy ny firenena izao rehefa tapa-kevitra izy de milaza amin'ny rehetra manomboka eto tsika ry ny lalana izorantsika atao mazava amin'ny olona de ho aisytsika ary efa ampiomanako sahady an'izay mpitondra raha pitso raha afaka pitso mialako tsiny fa tsy maintsy atsofoko kely zao resaka zao fa ny fampiasantsika ihany hoe zao ny situation ny tahany tsy nandray anjara tamin'ny fividianana filoham-pirenena 10 isanjato ninona mpifidy ia 10 isanjato ny mpifidy ngezabe zany ny 10 isanjato ho an'le ny fidy mitovitovy le vato 7 sy 3 donc hoe 10 saminazy 10 isanjato avy tamin'le 10 isanjato ny mpifidy zany rehefa ataonao ny kajy de manome eo amin'ny hoe amin'ny olona zato ny fidy de tsy nazo fa tsy 10 isanjato na ny andaniny na ny ankilany amin'ny olona zato zany ny tiana ho lazaina de hoe le légitimité an'lay mpitondra lany mihitsy ny olana eto amin'ny tany sy ny fanjakana eo amin'izay fampanajana ny lalàna satria tsy maintsy lalàna no enjaninao ao anatin'izao korontana tsy fankahitana eto amin'ny firenena zao amerenana indray any amin'lay na halatra io na le fantran'ny olona io sy ny rehetrarehetra fa ny tombony ao anatin'izay na zany na tsy zany tsy maintsy ho lazaina kosa de zao le arembeny men'andriamanitra atsika tsy ritin'ny olona tanteraka mihitsy ameo koa ohatra ianao amin'ny resaka bois de rose fantatratsika tsara io tao anatin'ny 3 volana dia mivoaka tsy hitanono zay tamin'za chargé de mission tao amin'ny ministèren'ny forêt environnement niaraka tamin'andriamatoa général Erlanto ministre ny environnement tamin'izany de fa hoe ahoana no amadiana vola an'ireo arembe vava misy reo misy ny hazo zay mikiazina stock saisie zay lazainy hoe tsy ara-dalàna de misy reo nanaovan'ny opérateur économique déclaration officielle eo am-pelatana daholo ny atota taratasiny ka le izao mbola tsy mivadika vola fa efa manjavona atsika ka zay indrindra amin'ilay resaka ny rahalahy teo hoe anao vetsika sa tsy anao hoe tsika le mpitondra ny tiana riasana ao anatin'izay rehefa anaotsika de andao atao le izy fa rehefa tsy anao tsika dia omeo ny afo eo satria misy hafa ty anao fa tsika raha pitso zany raha afaka pitso anana mpitondra zay ny tena atongeza be ho atsika mihitsy tsy hoe any Maurice tsika tsy misy afa-tsy fary sy tourisme ary amin'ny toerakafa tsika tsy misy afa-tsy désert tany hay fa eto amintsika feno arena zay ny tombony lehibe eo am-pelatanatsika ary araky ny fandiniana nataon'ny manampaizana mbola eo amin'ny 2 isanjato ihany reo arena mivoaka tsy ara-dalàna reo fa mbola manana any amin'ny 7 isanjato tsika ho an'ny taranaka faramandimby iza no hitrandraka an'ireo araka ny tokony ho izy andeha amin'ny lala mahitsy hiadana n'ilay malagasy ny fehiny zany de hoe miankina amin'le mpitondra zao voafidy am'izao
na dia fantatra fa sarotra tsy maintsy anao sorona ny aina izy raha tena te hanarina tanteraka ty firenena ty. Anao sorona ny ainy sa tsy anao sorona ny ainy misy hevitra lalindalina kokoa zay zavatra tian'Andriamatoza anao randrenay varivony ambara zay a. Miazakazaka be ny fotoana fa zao izahantsika fitinina ny vahaolana zao a manoloana na repoblika vaovao zany tsika zao na tiana na tsy tiana ohatry ny ahoana zany zao ny zavatra andrasana ary ny zavatra tena tokony ho ataony ny mpitondra mba ahafahana mahazo antoka fa ho tsara fototra ny toe-karentsika fa indrindraindrindra mba ahafahana mahazo antoka fa tsy hiariary tsy ho betsaka intsony fa farafaratiny mba hiena ary ho foana rehefa anyrenany ny fangalarana ny fananam-bahoaka sy ny volam-bahoaka. Atomboko atsy amin'Andriamatoa Andriana Antoine Jona. Misaotra anao Andriamatoa Enikadja. Marina tokoa fa tena rapitsika dia azo mpitondra vaovao arakaraka sy voan'ny CES io. Betsaka ny zavatra efa natao sosokevitra ataon'olona hatramin'izay. Fa ny anahy kosa dia antsoavan'izay olona voafidy eo. Dia mamela ahy ianareo hamaky nyity andalana amin'ny baiboly amin'ny Deutéronomie 30. Andininy 5:10 sy 9:10. Ny azy zay ny antsoava ataoko an'izay olona voafidy eo rapitso. Dia toy izao mivaky ny anaran'i Jesosy. Indro efa nataoko eo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza. Tamin'ny andidiko anao androany ho tia any Jehovah Andriamanitrao ka handeha amin'ny lalana ary hitandrina ny didiny sy ny lalàny ary ny fitripiny mba ho velona ianao ka hiamaro ary mba ho hitahinan'i Jehovah Andriamanitrao anao any amin'ny tany izay efa idiranao olovanao. Iditra amin'ny tany vaovao zany zao ny mpitondra di Madagascar. Fatatsika fa manan-karena efa mahantra. Ka men'Andriamanitra soa izy zany hoe anao ny tsara sa anao ny ratsy. Na zany zay hoe anao soa amin'ny vahoaka ve sa angalatra. Zay ny fijeriko anao. Dia za hoe azy ny fisafidy. Satria zay tsika teo fa mifidy. Dia an'le mpitondra ndray zao ny safidy. Zay mpitondra vaovao hoe anapotika Madagascar sy ny vahoaka ve sa anao soa an'ilay tanindrazana. Tadio tsara fa ty tanindrazana ty dia tsy atsika fa fandalovana fa n'Andriamanitra izy ty. Ary raha ohatra hoe sosokevitra ara-toe-karena avy aminareo zany mba ho politika avy hatrany tonga dia ho ampiarina hoentina manainga ny firenena raha vao mandray fitondrana ny filoham-pirenena vaovao io. Sosokevitra dia zao voniny zay crème efa navita livre blanc zay. Dikany livre blanc dia toromarika zay tokony ho raisina ho tanterahana amin'ny fotoana fohy. Ary misy ny hoe à très court terme et à court terme. Efa vitanay zay andrasanay zay mpitondra avy eo dia omenay asa satria zay maha-teknisianina anay voniny zay anampy. Misy teboka roa na telo ve azonao tsindrina manokana inona ny tena zava-dehibe mila atao zany ao anatin'ny hoe boky fotsy nomaninareo io. Io dia ny famokarana anao voalohany indrindra. Satria isika manana matière première na hoe akora amin'izao fotoana izao. Fitantanana an'io tena ara-pahamarinana mba ho tombontsoa ny vahoaka ary aingana très court terme dia omena azy ny recette hoe zao ny fanaovana azy aingana apetraka ny rafitra vaovao dia hitatsika eny ary mamarana azy ianao omeko anao ny tenenana izay rafitra zay no tiako toizana amin'ny resahan'ny filohan'ny crème teo satria ny tenako membre amin'ny crème dia amin'ny crème zany dia efa nametraka namolavola tamin'ilay conférence nationale antateny vato anisan'ny sosokevitra lehibe nentina eto anatin'iny ary teboka tokana anankiray lehibe nentin'ny crème ao anatiny dia ny fananganana ny atao hoe conseil économique et social eto firenena ao amin'ny article 105 ao amin'ny constitution 4e république nametrahana izay tsy nentinay ny atsipriana satria tao anatin'ny adevitra rehetra dia fantany napetraka taminay dia omenareo aniza iza no mpitondra omenareo anio dia io zay hoe zay mpitondra eo omenay anio fa tsy ho anareo tsy ho anareo tsy ho anareo zay aloha zany anankiray lehibe dia ao anatin'io toy an'ilay livre blanc teo dia mametraka mazava tsara ny lalàna fitsipika radio-karena hoe iza inavy ny andraikitry ny acteur économique tsy raha ray na agent économique izy avy moa no agent économique voalohany indrindra aloha dia eo zany ny mpandrarara teo karena rehetra
misy anjara andraikiny amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena ny firenena, misy anjara andraikitry ny mpanjifa ihany koa ao anatin'ny fandarana toe-karena satria raha mamokatra ny mpamokatra tsy ampy ny vola hoentin'ny mpanjifa vidy ilay vokatra atao inona ilay famokarana. Mandringa zany zavatra zay dia misy andraikitra lehibe koa amin'ny mpitondra fanjakana zany ao anatin'io fampandehanana ny fampandrosoana ara-toe-karena io, fampandrosoana ny firenena, fametrahana ny fitsipika sy lalana isan-karazany entina mantanteraka an'izay. Dia izay ilay voarakitra ao anatin'ny filakevitra ara-toe-karena sosialy, zany hoe tsy njovona ny lafiny ara-toe-karena sosialy fa olona salama, olona manana ny fanabeazana sahaza azy no afaka mamokatra tsara. Dia ireo rehetra ireo zany mpandraraha ohatra na ny sanambary tonga dia misy ny vaventy salasala ny madinika manana ny toerana sahaza azy daholo ireo tamin'ny firenena ary mbola mila fanabeazana tsy akijanona ireo mitohy mba ahazoantsika hoe olom-pirenena vanona, olom-pirenena afaka miary. Zay zava-dehibe koa afaka miary ary mahay miary. Zay zava-dehibe fa te hiary te ampitomony eo am-pilatana daholo ny olona tsirairay fa manino izy ny tsy afaka manao an'izany lalàna ve naneligelina azy amin'izany. Eo koa nefa ny hoe namokatra ohatrany raha androany ianao angadiny mbola hoentina mamokatra foana manahirana ihany ny ahitanao vokatra 10 taona isaky ny hektara amin'izany. Izay ny fametrahana andreo fitsipika sy lalàn'ireo ve ampy hanomezana antoka hoe ahafoana na ampihena ny iray fomba fanao mangalatra ny volam-bahoaka tsy fananam-bahoaka fa halatra isan'ambaratongana misy eto amintsika. Izay zany aloha ny zavatra anankiray ataoko hoe isan'ny fototra anankiray fa izay fototra zay ny olombelona hatrany ampiandohany dia nisy nateraka foana anana sain-dratsy. Ny teny namana teo angamba dia hoe nilatsaka dia tsy maintsy asiana ihany koa nefa ny fepetra isan-karazany karazana balizy zany ho an'ireny olona miopefy reny ary amin'ireny kosa dia rehefa tsy mahomby tsony ny fanabeazana dia tsy maintsy ampiarina ny fanasaziana. Zay no fitsipika fiarahamonina mandeha araka ny tokony izy zany ary raha mandeha foana ankehitriny hoe hoavitra ve tsika malagasy za aloha dia mbola manana fanantenana foana hoe azo atao tsara zany miainga na avy eny ambony na avy aty ambany satria le halatra tenenina teo dia oka zava fa tsy ny any ambony ihany manao an'ilay izy fa na hatramy madinika indrindra ary amin'izao fotoana izao dia manao an'izay satria eo dia miteny hoe kony ao ambony ary manao ny ataony ahoana zay ny tsy mba hanao izay ataonay dia efa lasa ohatrany hoe lasa faobe zany ilay fanaovana an'izay halatra kanefa ny halatra tsisy voalaza mihitsy hoe halatra madinika sy halatra sy alasala sy halatra vaventy fa rehefa halatra dia tokony ho saziana rehefa noho ny volonté-anao sitraponao nanaovanao azy araka ny lalàna dia amin'izay fotoana zay tokony ampiakina ilay izy kanefa ny araky ny teniko teo foana tokony fanabeazana daholo zany na mpanao lalàna sy mpampiatra lalàna sy ny olona hiaran'ny lalàna mba azo ny manao zay fa rehefa mahazo ny zavatra ilainy ny olona voavaly ilay filan'ny olona dia miena ilay faniriana te angalatra eny ary mba olombelona tsotra fotsiny izao zay eny ary mamarana azy angamba anao tapitra efa tapitra ny orairaina fa atsika niresaka teto andriamatovy anao randrianay voarovony iombonako hevitra amin'ny izy mirahalahy lay hoe inona no maika misy foezaka zany tsy maintsy ho ataon'ny mpitondra raha vao mandray an'izao fitantanana raha-mpanjakana zao ny dikany dia ny famerenana indray lay fatokisan'ny mpitondra le vahoaka amin'ilay mpitondra araka ny lazaiko teo hoe azadino fa amin'ny mpifidy zato 5 mifidy anao misy 5 tsy nifidy anao aho no ny antony samihafa ny dikan'izay misy ezaka ngeza be tsy maintsy ataon'izay mpitondra ho avy eo ampifanatona ny fony amin'ilay vahoaka hoentiny zany raha tsy zay no mipetraka dia didijadona zany no hitondrana ny tany sy ny fanjakana eo amin'ny fampamerenana indray ny ara-dalàna sy fanarenana ireo le zavatra tsy maintsy arenana potika atao anatin'izay fotoana lava zay zay ny voalohany zay ny faharoa mila mpitondra tapa-kevitra azavain'ny mpitondra mba isian'ny fifampitokisana ny lalana izorana lay feuille de route vaovao zany hoe hiala eto tsika andeha riananina tsy maintsy miafy daholo tsika eto tsy maintsy zao ny conduite à tenir andehanantsika mandeha miala eto ka tretsy amin'ry foezaka zay ho ataontsika miaraka amin'ny hery politika dia tsy maintsy miaraka mientana daholo itsika rehetrarehetra na lery politika misongadina izy vilazaiko zay fa voafeo anatin'le 5 isan-jato misy effort be tsy maintsy ataon'ny mpitondra sy ny mpanao politika zany amerenana ny fatokisan'ny vahoaka indray mba hahafahana mitondra le firenena ny faharoa maika dia maika manamaivana ao anatina fotoana fohy ny vaika ny fiatraika ny fahantrana eto amin'ny firenena
zay filet de sécurité azo atao rehetrarehetra araka ny lazaina teo hoe le famalina le filana fototra eo amin'le vahoaka ao anatina fotoana foy de anjara mpitondra mamaritra an'izay hoe hatreto azao ny vita hatreto azao ny vita hatreto azao ny vita de miaraka amin'izay le mesure d'accompagnement hatreto kosa tia ny zony lay malagasy zao fototra tsy maintsy entitsika mpitondra à court terme à moyen terme à long terme fa miaraka amin'izay lay adidy sy andraikitra lay mpanjifa lay vahoaka malagasy satria raha zo foana no takina tsy mety eo fa tsy maintsy zo adidy zo sy andraikitra reo zany miara-dalana amin'ilay famalin'ny fanjakana lay filana fototra ny akoatran'izay famoronana asa avy hatrany misy nampanantena ao anatin'ny 100 andro de misy zavatra ohatran'izao ataovy ary miantso lay candidat rehetrarehetra tsy haiko na 3 na 2 na 4 nanana programme anasa tsara rehetra maninona tsy mivondrona appuie le flot zay ho lany eo omeo le programme anasa raha tena tian'le vahoaka malagasy marintsika sinon de mipetraka ianao ao anatin'lay sehatry ny fanoerana ao anatin'ny sehatry fa tsy le fanoerana manongana fa le fanoerana manitsy le fanoe ohatry ny hitatsika am'ireo firenena lehibe sy matanjaka am'izao fotoana zao mandrosona ke zareo ary raha voneny zareo hoe tompontsony firenena de mitambatra bloky anankiray na ny mpitondra na ny mpanohitra miady ny tompontsoa tokony hovaintsika ohatra zany koa ny toe-tsain'ny mpitondra am'izao hitantanantsika zao ny farany amaranako azy dia fiantsona ny fianambe-pirenena araka ny voalaza teo inona marina ny politika ara-toe-karena ho ampiaritsika ndresadresaka zao teo tamin'reto ara-toe-karena reto andao supprimer tsika alantsika ny marché interne bancaire de devise asoritsika io flottement tsingevagevana amin'ny volantsika io fa tonga de fixetsika ny taux d'échange maninona ny lasa misy elanelana be hoe 3 arivo amin'ny euro zay vo ariary zay vo mitovy amin'ny euro de mapakatra n'le vidim-piainana samihafa fa inona koa ny miaraka amin'izay tokony jerena de tokony apetraka indray mandeha zay fianambe-pirenena isaky ny sokady zay na ara-toe-karena na ara-sosialy na ara-pitantanana amin'ny ankapobeny ary ny farany nefa nitsikely indrindra tsy maintsy miavantsika tao anatin'izay 10 taona zay ary io le andraikitra ny fiangonana araky ny voalaza teo nefa FKM zay fa nandray ny andraikiny tsy maintsy tsy manao ohatran'io mialatsiny amin'ray aman-dreny niona tamin'zareo hoe tokony actif ianareo FFKM fa tsy malemilemy ohatran'io apetrao fa misy tany misy fanjakana misy ray aman-dreny ny tany misy olobe tsy miajaza misy ray aman-dreny eto fa tena hitanao hoe miafiafy zany le fiangonana nefa ny fampitena misy am'izao fotoana zao raha fototry le alatra de ny fampiteny le toe-tsaina araky le voalaza teo ka manana didy lehibe goavana ao anatin'izany ny fiangonana eny ary andriamatoa Jeannot Andrianay Voarivony ingénieur ny génie civil solombavam-bahoaka ny Madagascar teo aloha ihany koa andriamatoa Andrianantoine Jona filohan'ny CREM na ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar andriamatoa Miliarson Andrea Peno mpampianatra mpandalina mpikaroka momba ny toe-karena mangasitraka anareo telo mirahalahy anaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana Mi-Kolo Hevitra tamin'ity zoma hariva ity dia mangasitraka atsika rehetra tany atokantrano tany ihany koa nanaraka anay hatramin'ny farany nantenaina fa nahafahantsika mpijery mpiaino sy mpanaraka an'izao fandarana izao nahafantatra sy nahalala ny zava-misy fa indrindra ihany koa nandray izay tandrify azy avy ny tsiraray tao anatin'ny fandarana eo amin'izay hoe fanarenana miaraka any Madagascar izay ny fandarana Mi-Kolo Hevitra ao anatin'ny ady-hevitra ifampitaizana ao anatin'ny fahasamihafana mba ahafahana Mi-Kolo indrindra ananana taranaka sy firenena vanina tompoko lasy tompoko vavy amin'ny herin'ny zoma indray ny fotoanantsika manaraka amin'ny alahady izao amin'ny 1 ambin'ny folora ny famirenana veloma tompoko